Roarivo mahery anoany atreto ny olona nokarakarain'ny knapsa tamin'ny alalan'ny ilay hetsika antsoina hoe guichet-frein na ilay ihany koa ilay antsoina hoe knapsa mitety vohitra tao aorian'ny faritra Sava, faritra Atsinanana, Moronmany ary Alotra Mangoro dia nidina ifotony tany amin'ny faritra dia indray ny ekipan'ny tahirim-pirenena nanomboka ny fahefatry ny volana lasa teo ikarakara ary ijery akaiky ireo manandrara eo anivon'ny knapsa. Politika napetraky ny knapsa nanomboka ny taona lasa mba hanatonana bebe koa ireo mpikambana ao aminy ny fitetezana vohitra na ilay fantatry ny maro amin'ny hoe guichet forain. Ireo toerana tsy ahitana maso ivoan'ny knapsa sy ny toerana sarodalana no konendry amin'izany. Natanjona zany dia ahafahanay mikarakara ireo olona rehetra izay nananay adidy nefa mipetraka amin'ny toerana lavitra ahazo fahafapo amin'ny asa izay hoentin'ny knapsa. Distrika telo ao amin'ny Tiana dia Ambanja, Ambilobe ary Atsiranana no nanomboana ny asa tamin'ny 4 volana aprily lasa teo ka nizara roa ny ekipa. Ny ekipa voalohany niasa tany Anosy Ihazo any Ambanja, ny ekipa faharoa kosa nanomboka tany Ramena. Inona marina moa no atao mandritra ny fitetezam-bohitra. Tena manao traitement de dossier mihitsy ny knapsa tia toerana hitantsika ngamany teo efa mitondra fitaovana ikirakirana an'izany dia ny fomba fiasa mitovy tsisy valaka ohatran'ny any amin'ny Foibe na any amin'ny Masoivo tonga dia eo ihany dia traitena ny dossier an'le olona na zany ireo mpiasa na zany ho an'ireo mpampiasa. Afa-po amin'izao vidina fotony izao ny Saravita, zokiolona tatsampo pisotro ronono aty Anosy Be. Anao boaka eto mandeha Elville anao fa miala vola 25 000 frais. Avy Elville koa anao mandeha Zamanjary 20 000 mandroso ny virina fa 45 000. Ny virina eto koa anao io ankaiky ny 100 000 io vola lany aminao. Kanefa nizy tonga eto anao tsy miala vola na dia ariary fa tombotsoa be zay. Aorian'ny faritra Diana dia Ihazo avy hatrany any Matsiatra ambony ny ekipan'ny knapsa ikarakara ireo olona any Ambohimahasoa, Ikalamavony, Fianarantsoa faharoa ary Ambalavoatsy ny Paris amin'ny 5 volana aprily ho avy izao.